dia mbola mamerina ny fiarabanantsika nahatratran'izao taona vaovao zao dia efa nametraka soratra ao amin'ny pejy aho izahay mianakavy mitribura manatombotsoa ny amin'ny fiteny firariatso fa tiako iverenana kely izy iny a mba hitondrana fampianarana satria mety misy tsy mahazo zao ny voasoratra tao vakiko le izy hoe moi et ma tribu nous servirons l'éternel izaho sy ny ankohonako dia anompo-anjovy izahay. Chez les raha manatombotsoa, la foi n'est pas une morale ni des principes mais une force qui nous anime et nous pousse vers le meilleur. Ho anay ny finoana tsy resaka morale mihitsy na hoe ireto ny fepetra takina ireto ny fitsipika rahana zay tsy ao anatina dinamika manaraka fitsipika zay tsy ao anatin'ny dinamika hoe inona ny tokony atao sy ny tsy azo atao tsy am'izany ntsony izahay fa ny anay ny finoana dia iny no mianime anay hanao ny zavatra tsaratsara kokoa izay ny tanjona fa tsy ny hoe hanakilasy hoe ty tsara ty ratsy. Toizako le izy hoe nous ne faisons rien pour attirer la faveur de Dieu car il est déjà notre Père. Izahay raha manao zavatra dia tsy manao zavatra mba hisarika ny fankasitrahan'Andriamanitra hoe mba hita fitio mason'Andriamanitra ahita sitraka ao mason'Andriamanitra zay fa zanaka donc ny zanaka tsy mitady sitraka fa ny zanaka dia manatoetsain'ny mpandova. En revanche, nous puisons notre énergie dans notre relation intime avec le transcendant. Zany hoe ny hery sy ny angovo entinay anatanterahana an'izany dia connecté direct amin'ilay relation verticale zay fandraisanay amin'Andriamanitra. Dia toizako ao izy dans notre relation intime avec le transcendant pour rendre palpable son immanence parmi nous ka mba hatonga ho azo tsapaitanana ho an'ny olona ny izay verticalité anananay zay zany hoe le verticalité relationay amin'Andriamanitra zay tsisy idiran'izaniza ka tsy ianao na ny fiangonana na ny antokon'olona no teny hoe mety sa tsy mety satria verticalité le relation saingy zay relation verticale zay dia ho ataonay ho azo tsapaitanana ka ho tombotsoa ho anao ho an'ny fiarahamonina zay nanay ny tanjona tsy mitady validation tsy mitady sitraka amin'ny olo hoe mety veo sa tsy mety tsy important aminay tsony le hoe mety tsy important aminay ny diziny hoe tia nazonao ty tsara tamin'ny olo ny important aminay de hoe inona ny impact an'izay ary inona ny soa azo ny hafa amin'iny zavatra zay ataonay izay ny fikendrenay ao anatin'le izy dia c'est cette fois-là que nous transmettons de génération en génération izay nanay no zarainay amin'ny olona. Manamafy an'izay tenina philosophe anankiray atao hoe Jean Kelevitch hoe tsy adversaire ny mal mihitsy ny bien. Zany hoe raha ianao zany mieritreritra hanafoana ny ratsy na ny tsy mety eto amin'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny légalisme zany hoe fiezahanao zany hoe hanao ny tsara mba hanafoana ny ratsy dia ho reraka ianao satria ny ratsy dia tafiditra ao anaty système fa tsy ao anatina acte tsy le acte atao iny efa conséquence tsy le teny atao iny efa conséquence fa ilay fiziana mihitsy no efa ratsy. Donc zany ozy Jean Kelevitch tsy ny bien no fanefitry ny mal satria tsy adversaire an'io fa ny fanefitry ny mal satria le mal zany efa systémique dia ny fitiavana ozy izy ny fitiavana ozy izy no afahana miatrika ny mal zay ihany azay ny mahatonga anay miteny hoe nanay tsy ny morale no entinay torina amin'ny olona nefa zany tia ny mpitoriteny maro torina zao ny sitrapon'Andriamanitra zao ny tokony atao zao ny toetra mendrika resaka morale resaka bien nefa ny tsy fanefitra fa mahomby ny faharatsiny zany fa ny fitiavana zany hoe ny fikendrena ka noho zany ny fikendrenay amin'ny fitiavana zay hanaovanay zavatra izay mety tsy akasitrahan'ny légalisme ny fiarahamonina na ny légalisme ny mpivavaka na ny légalisme ny mpitazana
ho anay tsy mipetraka ao anatin'ny barema tso zany fa ny didim-pitiavana ao ambadiky le izy dia ny hahazoan'ny olona soa sy fiadanana ary fandrosoana ao ambadiky. Donc amin'ny apparence mety ozy ny olona hoe tsy mety aminay io, tsy olan'izany fa any amin'ny résultat dia ozy izy hoe eve zay le izy. Donc zany zay le izy hoe eo mahasamihafa ny etika sy ny morala zany dia anaty discours. Tian'ny olona manao discours hoe zao no tokony atao, zao no mendrika, zao no tsy mendrika. Tian'ny olona manao discours. Ny fitiavana c'est pas dans le discours, ny fitiavana c'est dans le mouvement. Le fitiavana, l'amour c'est dans le mouvement, l'amour c'est dans l'engagement pour l'autre. Donc c'est plus que le discours. Fa tena ao anatina atao hoe rivotra iainana mihitsy le izy satria rehefa mijery ny fiarahamonina ianao hoe na politika io na fiarahamonina io na fianakaviana io efa lalipaka mihitsy le ratsy, tena efa lalipaka. Jerenao raharam-pirenena zany amizao tena raha ohatra ka tsy fitiavana no hitondrahana n'ity komba ao an'ny firenena ty efa ela zay nanipy-gan satria izay rehetra alehanao maneno saoany nefa nivarotra ny fanahany amin'ny ratsy daholo ny olona satria nikibon'ny olona no Andriamanina amizao. Tsy mamenatra ny olona tsy mivarotra anabavy, tsy mamenatra ny olona mivarotra ny taniny. Teo izy ilay rabbin zay nampianatra ny lalàna ny fitiavana ao amin'ny Talmud manao hoe ny zavatra tiana ozy izy tsy amidy. Donc ozy izy raha amidinao ozy izy ny zavatra anankiray dia tsy napraiki-po anao zany. Lasa be saiko rehefa nainao zay ny olona mivarotra tanindrazana, ny olona mivarotra tanindrazana dia mazava ho azy tsy tian'ilay firenena. Donc inona moa no andrasanao amin'ny intégrité amin'ny olona tsy tia ny firenena, tsy afaka hitaka zavatra zay tsy hainany ianao. Zay izy. Donc na io système sy rafitra io aza le problème an'le zany raha lahako isany zay tsika tady anova rafitra dia ilay faka mangidy mihitsy le système mihitsy ny problème zany ny fitiavan'le olona le firenena mihitsy ny tsy ao. Donc io zany chantier ngeza be alohany amin'ny tratsika ny rafitra le fitiavany an'le firenena, le sentiment d'appartenance. Voilà. Donc asa be ny miandratsika kanefa zay le hoe ny fitiavana no mibaiko amin'ny zavatra atao rehetra. Dia mirary soatsika rehetra indray tompo.